teny fiainana. Avilio no masoko tsy hijery zava-poana, velomy amin'ny lalanao aho. Amen. Salamo 8:1 ny 9:7. Tena manam-pahendrena ity mpanao salamo anankiray ity ry havana. Tsy mitsahatra mangataka amin'i Jehovah Andriamanitra izy, ny mba hitarihan'i Jehovah Andriamanitra azy any amin'ny lalana marina. Eto indray izy dia mangataka amin'i Jehovah Andriamanitra ny amin'ny hoe ampirisio ny foko ary avilio ny masoko tsy hijery zava-poana. Ry havana izay miaina izao teny fiainana izao androany. Tsy tamin'ny andron'io mpanao salamo io ihany no feno zava-poana manodidina ny fiainany, fa amin'izao androntsika izao vao mainka maro ny zava-poana izay tsy mahasoa mahaverany amin'ny elo. Ny fijerenao azy eny am-piandohana dia ohatran'ny hoe zavatra mahasoa mahafinaritra ny hoavinao sy ny fiainanao rehetra, kanefa ny tena marina zava-poana mahavery. Ary io no mampatahotra antsika kristianina izay mampiasa ny Facebook. Ny Facebook dia fitaovana tsara raha ianao no mampiasa azy, hitoriana filazantsara, fa amin'ny lafiny indray dia tena fitaovana ratsy, mitarika anao any amin'ny fahotana sy ny faharatsiana, mifahadalàna isan-karazany, mampiteniteny foana, mampanaonao foana, manary any amin'ny helo. Inona ny zavatra tsy hitanao masonao mandalo eo amin'ny telefoninanao io? Indraindray ary zavatra tsy ampozinao mandalo eo amin'ny telefoninanao, mandalo eo rehefa manokatra an'ireny Facebook ireny ianao. Dia firifiry ny kristianina eo dia mijery zava-poana eo, zavatra efa hita fa fahavetavetana ratsy mahamenatra, hita fa zavatra tsy mahasoa ny fiainam-panahy, mitarika any amin'ny fijangajangana, mitarika any amin'ny faharatsiana, mitarika any amin'ny fitondratena tsy mendrika, mitarika anaonao foana. Ary firifiry moa ny olona efa mikorotana ny fiainana, na ny tokantranony, ny ankohonany mihitsy, ny fianakaviana noho ny zava-poana hitany masony. Ao anatin'izany serasera izany. Androany mivavaha tahaka ny mpanao salamo. Tompo, avilio ny masoko jery zava-poana. Elao aingana rehefa mandalo eo amin'ny masonao zavatra tahaka an'izany, efa fantatrao fa tsy mahasoa anao, elao aingana. Jesosy Kristy no afaka hanampy anao amin'izany, noho izany mangatah foana isaky ny hanokatra Facebook. Dia izao no mba hatoroko anao, mivavaha. Aza mieritreritra hoe efa fanatisma be izany sahina, mivavaha, satria hiasa aminao satana rehefa tsy hainao. Mivavaha mangataha amin'i Jesosy Tompo, omeo fahendrena raha ampiasa an'ity zavatra ity. Velomy amin'ny lalanao aho, mangataha amin'Andriamanitra isan'andro ry havana. Ilaintsika mivavaka tajodio izay, ilainao ny mivavaka, ampianary ireo ankonanao, ireo zanakao ireo, ireo tia miserasera amin'ny resaka internet, ampianaro azy ireo hoe ilaina mivavaka mialohan'ny anaovany zavatra. Fa ho hitanao fa rehefa mivavaka ianao dia mamila ny masonao Jehovah, mahatonga anao ankahala mijery zava-poana. Matokiza ny teny izany ry havana, ombanao an'i Jesosy Kristy. Amen.